Alléluia. Tenenina akaikinao tonga soanao to fanatrehan'Andriamanitra hoe. Tenenina akaikinao tonga soanao to amin'ilay toerana tsara indrindra hoe. Amen. Be dia be zany olona amin'izao andro zao mangatsiaka ny andro fantatsika tsara hiver anaty koety izy dia hompandriny. Fa ianao ny safidy malgré an'izany tany malgré an'izany toetrandro zany safidy ianao nanoka tena ho eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tenenina akaikinao hoe tsy ho zava-tsoa zany hoe izay manatona n'Andriamanitra. Dia mbola teneny ihany izy hoe hozy Jesosy hoe tsy laviko mandrakizay hozy izay manatona. Amen. Matoa Jesosy miteny hoe tsy ho laviko mandrakizay izay manatona, misy zavatra homanina anao zany. Amen. Androany ninina karazana fahasoavana izay amin'Andriamanitra eto dia raisy ny anjaranao fa mahazo ianao. Amen. Tenenina akaikinao marina ny tenin'Andriamanitra hoe fantohy tsara fotsiny ianao androany hoe aza varingariana hoe aza mielikeliky fa azo mahazo ny anjaranao no anaran'i Jesosy. Amen. Mbola fanomeravantsika tsirairay avy no anaran'i Jesosy sady mbola mirary bonne année 2017 antsika tsirairay avy. Jereo ny akaikinao dia arabao izy hoe tratry ny taona 2017 ianao hoe tenenina akaikinao taona miavaka ao anao ty taona ty hoe amen. Miavaka izay mely fanamasintsika raha nenitsantsika tamin'ny 31 sy efa lazain'ny mpalok'Andriamanitra antsika dia taona 2017 izy dia taona izay ifantohantsika amin'ny chose éternelle. Amen. Zany hoe ifantoka be koa tsika amin'izany hoe éternité zany. Inona moa ny resaka éternité? Tenenina akaikinao hoe réalité ny éternité hoe manina moa amin'ny tenen'izany satria be dia be ny olona miaina fotsiny eto amin'izao tontolo izao ty mandeha izy miasa, mianatra, manao vakansa dia tsy mba mieritreritra hoe misy zany fiainana mandrakizay zany. Nefany misy zany fantatsika efa misy zany. Amen. Ka zao dikany hoe mifantoka amin'ny éternité miala bebe koa tsika amin'ny fiainan'ny tany fa mifantoka tsika be koa amin'ny chose spirituelle. Amen. Colossiana toko fahatelo ngraisinao Colossiana toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe affectionnez-vous izy aux choses d'en haut et laissez-vous izy mourir vos membres sur la terre. Ina moa tiany Jesosy tenenina amin'izany zavatra izay hoe hainao mihitsy ny fiainanao ara-nofo fa mifantohanao amin'ny zavatra ara-panahy. Amen. Fa manina moa Jesosy mampatsiahy antsika an'izay zavatra izay satria ny zavatra izay hitantsika reto tsy maintsy potika daholo. Tenenina akaikinao tsy maintsy potika hoe ny zavatra hitanao maso amin'izao tontolo izao. Fa ozy Jesosy hoe tenikano izy maritra mandrakizay. Amen. Zany hoe ny zavatra tokony hifikiranao zany eto amin'ity tany ity dia ny tenin'Andriamanitra rehetra. Amen. Amen. Zay no pahatonga antsika foana manoka tena tsy leo mihitsy miditra amin'ny fananten'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zay ny zavatra afatra voalohany. Ny afatra faharoa izay nomen'i Jesosy amin'ny toantsika zany ho an'ny iraka sy ekenisa manokana dia hoe taona fafenona amin'ity taona ity. Amen. Tenenina akaikinao sady ho feno ny fiainanao hoe amin'ity taona ity anaran'i Jesosy. Proclameo sady zany fa ninina zavatra tianao ho feno na amin'ny tokantranonao zany na amin'ny asanao dia amin'ny fianaranao tsy maintsy feno zany anaran'i Jesosy. Amen. Dia izao mpangatahako rehefa misy teny tahaka izany latsaka dia samboly ilay izy. Amen. Izay mihitsy saintsaina ilay izy tout au long de l'année averibereny foana fa arakaraka ny saintsainanao ny zavatra iny manino mampatonga ilay izy réalité amin'ny fiainanao. Amen. Zao tadio tsara fa Joseph fantsika tsara ny tantaran'i Joseph dia napetraka Andriamanitra nisy rêve tao anatiny hoe anerinanao dia hitondra fireneny ho mpanapaka. Dia jereo tsara fa Joseph tena olona nandala épreuve be dia be tamin'ny fiainany fa jamais niala tao anatin'ny Joseph mihitsy izay hoe mpanapaka izay izy. Tany amin'ny prison Joseph, natao esclave Joseph. Inona ny sapaoreo nazan'i Joseph fa tao anatiny foana izay hoe ndray andro any ho mpanapaka satria Andriamanitra ny tenan'ilay izy. Dia inona ilay izy ny farany tanteraka teo amin'ny fiainan'ilay izy. Androany izay teny rehetra izay min'Andriamanitra tahaka izany aza mahevanina tsony fa raiso saintsaino dia hiaino sapiary fa hitanareo vokatra anaran'i Jesosy. Amen. Ohatrany tamin'ny herintaona zao ilay gaga dia gaga mandainga koa sika raha tsy nahazo gaga dia gaga teo amin'ny fiainantsika. Izy ary nahazo gaga dia gaga tamin'ny herintaona tena samy nahazo daholo. Nisy restauration na-tokantrano, nisy olona nahazo asa, nisy olona nahazo taratasy, nisy olona nahazo vaty be dia be. Amen. Misy zavatra be dia be. Oui, le olona ingeny mampina hoe gaga dia gaga hoe zavatra be dia be fa ohatrany hoe tokantrano verina amin'ny laony dia efa gaga dia gaga zany. Ohatra tao reny hoe nisy nijaly foana tsy niaraka mihitsy ohatra mivady nefa manino namboarin'i Jesosy niasa Jesosy dia verina amin'ny laony efa gaga dia gaga. Amen.
tsy haiko zany tena nahazo daholo tsika tsara avy amin'ny vavolombelona tsika zay tenentsika ireny a nahazo daholo tsika amen ka amin'ity taona ity a misy indray ny teny fa fenoana chose éternelle fantoana amin'izay zavatra anankiroa zay raisy le izy a rehefa mitena Andriamanitra hoe fantoana amin'ny zavatra ara-panahy inona zavatra zany takina amintsika mila mifantoka be koa tsika miaraka amin'Andriamanitra zay le izy mila mifantoka be koa tsika satria zao tadio tsara tenenina akaiky efa ho avy Jesosy hoe ka Jesosy aka eglizy vonona zay tadio tsara ka eglizy vonona izy a miandrandra miomana ka zay mba tonga atsika miaina amin'ny zavatra éternité zay amen alleluia raisy ny anjaranao amin'arabeny Jesosy androany amen voalohany indrindra koa dia faharoa misaotra antsika tsirairay avy a fa tena raiko mihitsy mivavatsika tamin'le fiançay 22 décembre fa vita somatsara le izy a misaotra ny Jesosy fa ho avy ny fotoana mbola vavolombelona be dia be amin'ny fotoana zay mampety azy a zay meny fanamasiny fa tena nafinaritra le izy a vavolombelona be dia be a be dia be ny olona voakasika tsy niny tao amin'le fiançay a efa misy écho en sady le izy satria nyjoy vavolombelona vetivety fotsiny zay hoe zay mbola tsy miaraka tamin'izaniza zany mihitsy mbola tsy mifanoroka mbola tsy nanao sipa zany hoe le izy zany rehefa atolo tao an' Jesosy misy zavatra hafa mihitsy zany ny zavatra miseho hoe fa ho avy fotoana mbola hijona vavolombelona le izy a fa nitiako tenena fotsiny dia misaotra antsika ny amin'ny vavaka zay nasandra antsika fa tena reko mihitsy le izy tany satria ny intercession miaraka tena zavatra important be tena zavatra important be Paul miteny foana hoe mivavao anay ozy izy Paul dia olona be onction indrindra tamin'ny nanoasan'Andriamanitra tsy niankina izy tamin'ny puissance zay nomen'Andriamanitra azy fa niankina izy tamin'ny hery mivavaky ny eglizy hoe mivavao anay ozy Paul andehanao azy zay a mivavao anay ka rehefa misy zavatra koa sujet de prière za misalasala mihitsy tompoko a mahapizaran'izany ao amin'ny groupe na antsika tsirairay avy dia hoentina miaraka izy ao izy ny tenin'Andriamanitra mivavaky ny malina izy dia maninona mahery indrindra amen ka misaotra antsika tsirairay avy naran'i Jesosy a dingana manaraka dia mariage amin'ny juillet 2017 a ka manasa antsika tsirairay avy koa invité daholo amen etonompo anaran'i Jesosy fa afaka daholo tsika makany Madagasikara amintsika raisy fotsiny zany a ka dio tsara fa rien n'est impossible à Dieu amen gaga de gaga possible ny zavatra rehetra fa raisy fotsiny a rombainy teny a hitanga aminao le vokatra amen sekoninina androany amen vavolombelona kely faharoa kosa ny resaka sekoly fanasitranan'izay koa tamin'ny séjour tany Madagasikara dia nandeha tany amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy famoronana zany nanao ralia fiangonan'i Asbekel zany tany mahitsy dia zavatra mitranga tany a tena zavatra ohatran'ny fanaotsika torina ny teny ohatra tsika androany zao teneny akaiky androany zao misy teny torina dia rehefa vita ny teny a dia nanao ministère nanao ralia ohatra ny fanaotsika tamin'ny ralia de miracle na ohatra ny fanaotsika eto amin'ny sekoly dia tao anatin'io a be dia be ny olona nangetaheta be dia be ny olona ny andrandra dia zao ny zavatra niseho vita amin'izay zany ny toriteny a sy ny vita amin'ny fiankovana dia nasaina nanatona daholo ny olona tao nisy olona tena bataina tamin'ny Césaroa mihitsy a tsy zavatra mandeha mihitsy zany olona anankiroa mibata azy amin'ny seza satria tsy afaka mandeha tsony fa inona natao nametra tanana fotsiny pasteur teo nametra tanana fotsiny a dia tena hitanao instantané fa tonga dia mitsangana le olona ka zao le izy tenena kely tena tsotra miaraka amin'Andriamanitra hoe fa tsika indraindray macompliqué an'le izy hoe sarotra koa miaraka amin'Andriamanitra satria tsika tsy mihina mbola misy doute incrédulité fa rehefa baiko fotsiny zay hoe ametrao tanina marary a marina ny teny dia hitanao le vokatra amen ohatran'izany koa olona anankiray olona ny déboîté mihitsy ny tanana dia niditra tao amin'ny fanampiandriamanitra zao ohatr'izao tsary narary fa vao nametra tanina tonga dia nitsotra ohatr'izao le izy amen dia zao tiako tenenina amintsika le izy tsy miankina amin'olona tenenina akaiky tsy miankina amin'olona hoe le izy fa rehefa mihina anao a dia rehefa mametra tanana anao dia tsy maintsy mitranga le vokatra amen satria miobera tsotra nanao le izy amen zao manko madisy any olona ndraindray refa tsy maintsy pasteur zao ihany mametra tanana na mivavaka voasitrana disy be zay zavatra zay tenenina akaikinao tsy ny olona manasitrana hoe fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona manasitrana amen tandremitsika so mifidifidy mpanompon'Andriamanitra fa nizaniza mpanompon'Andriamanitra rehefa misy teny latsaka eo am-bavana zay lesika tamin'ny sekoly fa manolona tamin'ny herinandro hoe aza maivanina ny teny zay mivoakana ny mpanompon'Andriamanitra satria mpisolom-bavan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra amen ohatra rehefa miteny mpanompon'Andriamanitra hoe sitrany ianao dendrenao mbola ohatran'hoe zany foana ve fa henoko foana satria hoe amaivaninao le izy fa raisy tompo tena raisy le izy raisy ampinoana le izy a
aza mieritreritra be hoe onana teteran'izany fa rehefa mino anao a dia mitranga aminao le vokatra. Amen. Ka zao tsy fiangonana, tsy mission manasitrana, tsy olona fa Andriamanitra manasitrana. Be dia be manko manao ny olona koa ho mpanompon'Andriamanitra hoe ohatra mpanao magia hoe tsy maintsy tana amin'ny bisop zao ihany iny ihany namehitra tanana dia tsy mitsotika izy tsy mandeha izy raha tsy any amin'iny. Tadidio tsara fa tsy olona manasitrana fa Jesosy manasitrana. Amen. Zay mila fantarintsika tsara zay zavatra zay. Important be zay satria ny olona manko be dia be any Madagasikara tena be dia be an'izay zavatra zay. Tsy hoe mifidy olona mpanompon'Andriamanitra toy satria hoe any amin'ny ry any vao sitrana na ry amin'ny ry any misy onction be vao andeha diso zay zavatra zay. Satria mametraka an'ilay olona ho Andriamanitra ianao a fa tsy mijery an'ilay Andriamanitra zay tena mpanasitrana ao anatin'ilay olona. Amen. Androany zay koa no fanasitrana ninina mety aretina zay mahanzo anao a sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vakitsika raisy ny baibolinao a Psaume 63 Salama toko fahatelo amby enimpolo. Salama toko fahatelo amby enimpolo andininy voalohany. Psaume chapitre 63 verset 1. Vakiky rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai de bonne heure, mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi dans une terre aride et desséchée où il n'y a pas d'eau. Amen. Anisan'ny fomba iasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray a dia ny etaeta izay ananany. Amen. Teneno hoe etaeta. Tadidio tsara fa ozy Jesosy hoe izay nony tsy mangetaeta no vokisany. Misy part d'action zany takian'Andriamanitra aminao a rehefa mifanatrihana ianao. Amen. Dia ozy Jesosy koa izay mandondona manino no voainy, izay fatrapitadia no mahita. Zao manko matoa ny tenan'io be dia be ny olona tsy mangetahita mihitsy ao mifanatrihany a fa tonga izy comme un touriste na comme dans un moulin na les mains dans les poches azafady amin'ny fitenena fa tsy iomana izy hoe andray zavatra eo mifanatrihan'Andriamanitra. Dia zay mampatonga ny olona samy mahazokatra différent satria misy miomana kokoa, misy tsy miomana mihitsy ary misy ny tena mifantika sy miomana alobe dia manino mahazokatra. Dia izay navereniko amintsika foana hoe alohan'ny fanatrihan'Andriamanitra tokoa mila mivavaka sy mila miomana. En présence de Dieu fanatrihan'Andriamanitra koa mila mivavaka. Dia rehefa vita koa fanatrihan'Andriamanitra mila mivavaka. Satria mivavaka zay ataonao dia mitahiry ny teny zay azonao. Be dia be ny olona tsy manao zany zavatra any fa mandeha izy mihainy fotsiny izy dia mody izy dia manaraka andray dia tsy hita le vokatra. Tenena akaiky hoe mila miomana ianao hoe mila miandrandra ianao hoe mila mangetaheta ianao. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zaho ozy tsy mpandinika amin'ny fo tsy mpamatatra ny vo. Zany hoe Andriamanitra mahita l'état de cœur anao foana rehefa tonga eo mifanatrihana ianao. Inona ny attitude nataonao vao niala tany an-trano ianao. Ianao ve tany an-trano tena mivavaka tamin'ny hoe Jesosy io tena miandrandra anao a fantatry fa présent anao fanatrihanao, fantatry fa afaka miasa ianao. Ianao ve mba nanao an'izany vavaka zany tsotra fotsiny ela izy. Asehoy azy livré ao an'Andriamanitra le toepozy takiny. Fa ndraindray tsika mandeha amin'ny fahazarana fotsiny mandeha par habitude dia tsy hitatsika ny tanan'Andriamanitra miasa. Tenenina ianao Andriamanitra tsy manino il ne fait point d'acception de personne ozy tsy mizata van'olona fa zay miomana tsy mangetaheta zay ihany ny valiana. Amen. Raha misy zavatra tena irinao avy aminy tokony mampientaentana anao le izy tokony tena excité be anao hoe eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsy maintsy ho aziky ny anjarako. Zay zavatra mihitsy takian'Andriamanitra aminao. Fa manino Bartimeo jamba manino nikitian'i Jesosy nefa be dia be ny jamba tao Jeriko satria nanana toe-po qui a fait la différence Bartimeo. Ozy izy mantsainy Jesosy eo mamindafo amiko dia ozy nitanitra mangity hoe mazafady amin'ilay fiteny fa Bartimeo tsy nanaiky mihitsy zaho izy tsy mahita an'io Jesosy satria fantatry fa ny solution fiainako dia any aminazy. Manana anao an'izay état d'excitation zay fa mifanatrihan'Andriamanitra hoe za kosa androany tsy maintsy makasika lamban'i Jesosy androany. Tsy mahazo tsy miala eo mifanatrihan'Andriamanitra tsy mahazo mianjara koa miara-miain'i Jesosy. Dia jereo tsara fa be direo olona nahazo kasika tamin'i Jesosy dia olona nangetageta daholy. Jereo tsara nge toe-pon'ny olona zao toy zao rehefa tonga ny solde amin'ny mercredi 11 janvier zao misy solde dia jereo tsara la veille ny olona à minuit dia efa milahatra izy amin'ny magasin tsy haiko hoe amin'ny Apple satria haiko hoe mety hivoaka ny iPhone 8 dia iny efa à minuit izy dia efa eo izy satria manino miandrandra izy tana excitation izy hoe
c'est moi qui vois avoir le premier Apple 5-8 ohatra dia mavita mihitsy izy manino totonoy miaritra antsika eo ahoana ny etahitanao tena mijery anao zanak'Andriamanitra izy ahoana ny etahitanao rehefa mifanatrehan'Andriamanitra ianao ve mba manana an'izany état d'excitation zany hoe eo amin'ny présence de Dieu eo amin'ilay présence an'ilay mpamorona misy zavatra omeny anahy fa za kosa mila miomana mila miandrandra mila miadore azy mila mangetaheta hitantsy angely izy anyle izy angely any amin'ilay toepo le izy zay mampatonga antsika miinsiste foana amin'ny resaka toepo sy toetra satria maninona Andriamanitra mamaly foana araka ny toepo sy attitude anao tandreny tsara zany manomboka zao aza maivanina tsony teny rehetra zay azitsika rehefa misy latsaka ataova maina be izy mpanompon'Andriamanitra zay lesina antsika tamin'Andriamanitra dia rombao dia manino mivavako ianao mba ho tahiry le izy fanto tsara ianao androany fa misy teny ray androany ho alefa zao tadio tsara ozy ny ten'Andriamanitra hoe nandefa ny teny kao izy anasitra anahy le teny zany misy foana teneny akaikinao le teny misy foana fasakasakao zay andray na tsy andray hoe zay le izy amen le teny mila mahita bonne terre izy Matthieu 13 efa ampianarintsika foana zay le bonne terre iny le foniomana tany an-trano iny le fa maninona efa nivavaka ianao efa nanongotra daholo efa nivavaka ianao hoe Jesosy asolo daholo izy tsara kisiratonao rehetra anatin'ny foko asolo daholo ny livre rehetra asolo daholo ny epiny teneny akaiky zany rehetra zany fiomanana daholo zany fa tsy tonga fotsiny fananten'Andriamanitra tonga 15 heures temps dia io lasa indray zany dia mentolo teny dia vita disitele dia baibay dia ameriny mahatonga antsika tsy mahazokatra indray satria tsy livrentsika avy foana le toepo zay takian'Andriamanitra amintsika fa manomboka zao matoky fa anatin'izay fiomanana sy fitarena kely zay io manatsaritsika manomboka zao mifantoky tsara ianao mifanatrehan'Andriamanitra aza atao fahazarana mihitsy ny amin'ny présence de Dieu na teny efa ianao des milliers de fois na miteny fotsiny mpanompon'Andriamanitra hoe raisy ny anjaranao dia raisy tokoa fa tsy maintsy mahazo ianao amen be dia be manko mandeha par habitude be miaraka amin'Andriamanitra be dia be koa ny zavatra loatra koa miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izy daholo zany zavatra rehetra zany dia nefa rehefa zay ianao dia manino tsy mahita vokatra amarana koa azy fantatsika tsara ny tantaran'ny kapitaine Romano anaty baiboly kapitaine Romano io dia fantatsika tsara fa tsy israelita izy tsy nin'Andriamanitra izy fa jereo nge le fatakanina zay nananany hoe Jesosy io fantatra fa teny tokana voaka ny mbavanao izy dia possible ahafahana manino manasitrana ny zanako io kapitaine Romano io na relazan'i Jesosy fotsiny fantany hoe zany Jesosy zany mpanasitrana mpanafaka mpanova fiainan'ny olona dia zay fotsiny dia ampiasa dia manino mitady par tous les moyens izy mitady an'i Jesosy io jereo nge le etaetany fantany mihitsy fa Jesosy ihany capable résoudre un problème le mpanompony dia inona ny teneniny Jesosy mitenena teny ray fa teny ray dia ampy anasitrana ny zanany dia inona tokoa mitranga nisitrana tanteraka le zanany tenenina akaikinao ianao hoe tsy vitany fotsiny hoe maharelazan'i Jesosy fa Jesosy mihitsy mivelona ao anatinao amen ianao zany vokatra tokony azonao tena tokony mihoatra lavitra noho ny kapitaine Romano tena tokony mihoatra lavitra mihitsy fa zao fotsiny fantoa tena amin'izay fantoa amin'ny teny azavarim-bariana entre Dieu et toi ny androany fa rehefa mafantoka ianao rehefa mandray ianao rehefa miomana koa ianao dia tsy maintsy mitanga le vokatra dia ozy izy Jesosy mandra inspecteur hoe nareo ozy izy zatra loatra miaraka amiko ianareo miara-matory amiko ianareo enseignaiko foana tous les jours impitra atsika ny efa nomena teny teto fanatrehan'Andriamanitra zay teny be dia be zay men'Andriamanitra zay tamin'ny sekoly maro samihafa ohatran'izany koa ny tenen'i Jesosy tamin'ny Petera fa nareo ozy izy zatra loatra indray miaraka amiko dia tsy hitanareo tsoa le zavatra zay teneniko androany raha vony ianao ny andray ny teny rehetra zay latsaka eto androany mody ianao manjara fahasoavana izy meny Jesosy ianao miara Jesosy tsisy aretina mitoetra zany hoe tanara-meny Jesosy mody ianao miaraka amin'ny fanasitrana maraheny Jesosy amen zao tadio tsara eo amin'ny tena zay misy teny tsisy famaizina afaka mitoetra amen zay tadio tsara nefa ny aretina famaizina égale dia voly zany hoe androany zany misy teny eto Jesosy le teny tonga nofo zany hoe tsisy atina afaka mitoetra zany eto ka zao fotsiny sitrananao amin'ny aramen'i Jesosy raisy ny anjara fanasitrananao amin'ny aramen'i Jesosy dia androany ianao tsy hitrana fotsiny fa ho mpanasitrana ny hafa koa amin'ny aramen'i Jesosy satria efa nomenanao ny hery fahefany ary ianao koa dia aplike an'ilay teny hoe ametra tanina marary dia ho sitran'ilay amen dia voninahitra n'Andriamanitra dia teraka eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia teraka koa tsika ahafahantsika mandray mpanompon'Andriamanitra amin'ny anaramen'i Jesosy amen